eto ambony atao amin'ny lehibe atao amin'ny ministèren'ny serasera izy ity ka nahitany andriamatoa tady généralny serasera zany directeur général de la communication andriamatoa Elias ka manara ohatsy hitenanareo fa androany zany vity ty boky ty na toto de ny zavatra voalohany indrindra man satria nitanjona ho an'ny tanora izy ity mpianatra de mba fanajana atsika ty moa bibliothèque nationale ny ato de manolotra boky zany ho an'ny bibliothèque nationale voaray ty loha fa eo amin'ny isa folo eo zany no atolotra amin'ny bibliothèque nationale izy ty zany maimaimpona de ho atolotra de alohan'ny misy olo-kafa iresana de ho atolotra amin'ny andriamatoa talian'ny serasera moa zany zay zany ty andriamatoa Elias zava-dehibe loatra zao ray aman-dreny ary akasana fafovy amin'ny fitiavana ary lova tsara indrindra zao satria feno fahalalana sy fanabeazana ato anatin'ity boky ty mankasitraka am'izao fotoana zao ndray zany rehefa avy ny eo tamin'ny andriamatoa tady Elias talian'ny généralny serasera de maka mifanena tamin'ny izy misy zany tonga zany satria nampilazana ramatoa Patricia de izy zany miandraikitra ny Tranombokim-pirenena de anolorana boky anankiroa zany izy fa mbola misy folo a zany ho atolotra le izy zany vakoka mihitsy zany izy tia ho atolotra ho ampianatra mba lecture sur place ngamba izy tia ka ataoko ngamba aloha atolotra azy aloha tia de anana zavatra ambary izy misy zavatra ambary ngamba ianao amin'ny mpijerantsika ny Tranombokim-pirenena moa zany maha Tranombokim-pirenena anazy de mandray ny asa soratra ny mpanoratra rehetrarehetra ary ny maha hoe Tranombokim-pirenena anazy de natao sauvegarder sy archivena ny boky ny mpanoratra ny atao amin'ny Tranombokim-pirenena zany hoe patrimoine documentaire ny Tranombokim-pirenena de afara ny Tranombokim-pirenena toko mandray amin'ny asa soratra vaovao toy izao de ho atolotra ho an'ny tsidika sy mpamaky boky atao amin'ny Tranombokim-pirenena izy reto saotra indrindra madame Patricia zay zany mikasika ny bokin'ny kabarin'ny Kagame averiko teny anglisy le izy ny tena ny fotony fa nezako nadika teny malagasy de nasiko kely koa ny teny frantsay mba hafantaran'ny mpianatra indrindrindrindra hoe inona marina ny tranga tao andatao telopolo taona lasa ary inona ny antony natonga azy tafavoaka beohatry zao de rehefa mamaky nareo rakizy de ho tsapanareo hoe tena zavatra dehibe mihitsy zany hoe fitiava-tanin-draza zay fotsiny aloha fa de sotro